Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankafaliana trano aloha nanao ny mety toetry ny andro iray ary amin'ity anio ity. Ao anatin'izay toetry ny andro izay dia efa hitantsika misongadina ny hafanana indrindra moa fa ho any aty amin'ny afovoantany mahazo vahana kely indray ny volinandro fahavaratra aty amin'ny atsinanana sy amin'ny tapany avaratry nosy iny raha toka ny aty andrefana aloha no somary ho maimaina amin'ny ankapobeny ao anatin'ny 3 andro manaraka. Voaterentsika amin'ny sipriana izay toetry ny andro izay ho andrapitso maraina zao dia misy hatrany aloha ny sisandona tandrifindrahona aty amin'ny morontsiraky ny faritra Melaky, ny faritra Boeny sy ny faritra Sofia torak'izany akoa aty amin'ny vadivavy sy fitovinany ary ny tapany atsimon'ny faritra Tsinanana dia misy an'izay orana tandrifindrahona izay ankoatr'izay kosa dia ifandibon'ny rahona sy ny masoandro. Torakandro kosa ho an'ny rapitso ihany dia misy ny orana tandrifindrahona mety anakotraka ho amin'iny tapany avaratry ny nosy manontolo iny tafiditra ao anatiny ny nasanany afovoantany zany hoe ny nasanany Analamanga sy vakana karatra sy Amoromaniny mahazo aty amin'ny nasanana aty zany hoe ny faritra Tsinanana vadivavy fitovinany Atsimon'Atsinanana dia ahitana zay oram-barotra mitokotoko izay avokoa raha toka somary mandrahondrahona aty amin'ny faritra Sava sy ny Analanjorofo aty izay mety arahana tandrifindrahona kely ihany koa ny Takariva aty andrefana sy ny atsimo no tena ho maina tanteraka. Makasika ho an'ny vinavina ho an'ny maripana ary ho an'ny rapitso dia mahatratratra amin'ny 7 ka 8 ny ambony indrindra dia amin'ny faritra afovoantany morontsiraka Tsinanana koa dia 8 ka 12 raha toka 30 ka 12 ny morontsiraka rehefa ninosy ny mafana indrindra 30 degré celsius dia ny faritra Sofia sy Betsiboka no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro raha ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mbola mitoetra ny oram-baratra amin'ny faritra Boeny sy Melaky, Betsiboka aty amin'ny faritra Ponkolava iny mahazo ny Itasy sy ny aty amin'ny Amoromania Otramatsiatra tapany avaratry ny faritra Irombe iny dia miditra aty amin'ny Analamanga aty zany ny ariva ary mahazo ny vadivavy sy fitovinany Atsimon'Atsinanana izay aty amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo ny Atsinanana tapany avaratra Atsinanana aloha zany dia Atsinanana ny faritra Sofia ifandibon'ny rahona sy ny masoandro mbola ho maina ihany koa ny faritra Atsimandrefana sy Androsy Anosy ifandibon'ny rahona sy ny masoandro. Ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny alatsinainy dia 9 ka 7 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany 9 ka 13 ny morontsiraka Atsinanana 13 ka hatramin'ny 12 aty andrefana nosy aty ary dia mbola 13 hatrany ny ambony indrindra aty amin'ny Maivatanana sy aty amin'ny Antsohino ahitana izay. Amarana ny toetry ny andro raha ho an'ny talata kosa indray dia aty amin'ny faritra Analanjorofo Antala aty amin'ny Atsinanana vadivavy sy fitovinany mitatra kely aty amin'ny ilana sanany afovoantany sy aty amin'ny Tasy Ponkolava aty no ahitana ny oram-baratra izay mitsitokotoko misy tandrifindrahona kely nefa na izany zany ary aty amin'ny manodidina ny Ambanja Nosy Be iny morontsiraka aty amin'ny Analalava aty ankoatr'izay kosa dia ifandibon'ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny talata kosa dia 17 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany ny morontsiraka Atsinanana dia 17 ka 13 raha toka 30 ka 12 ny morontsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia 30 degré celsius Maivatanana 30 degré celsius Antsofia ary 30 degré celsius any Mahajanga any. Dia makasitraka anao indray anaraka an'izay trano farany manasona trano moa anaraka ny page Facebook foibe famantarana ny toetry ny andro ary ny YouTube Meteo Madagasikara dia manaraka indray ary veloma tompoko.